Miarabantsika ry namana malala amin'ny anaran'ilay Jesosy zoko malala antsika. Jesosy mpanavotra, mpamonjy nanafaka antsika tamin'ny fahaverezana mandrakizay. Amin'ny anaran'io zokontsika io ny arabanantsika rehetra any an-tokantranontsika, any an-toerana maro isan-karazana, any an-dalana, any am-pianarana, any am-piasana, amin'ny toerana be dia be izay ianarantsika izao fandarana izao. Ao anatin'ny lohahevitra hatrany mahakasika ny fankatoavana isika. Efa naverimberintsika io fankatoavana io, hoe inona ny tanjony, inona ny tokony atao, manao ahoana ny fihetsika tokony aseho manoloana ny didin'Andriamanitra. Ny fankatoavana mitondra fiadanana sy fahasambarana. Filipiana toko faharoa andininy fahavalo. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetri-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana amin'ny hazo fijaliana. Nanaiky izy. Fa maninona izy no nanaiky? Jesosy Kristy izany, satria izay no sitrapon'Andriamanitra. Jesosy nivavaka manao hoe: "Ray raha azo atao, esory amiko ity kapoaka ity." Kanefa aoka tsy sitrapoko no atao fa ny anao irery ihany. Fiainam-pankatoavana feno, fiainam-pankatoavana mamonjy. Tsy mety ho tonga lafatra ny fankatoavantsika olombelona raha amin'ny herin'ny tenantsika, fa amin'ny alalan'ny antitry ny fahamarinan'i Kristy manome hanitra masina, asa-pankatoavana marina dia mety ho tanteraka ny fankatoavantsika. Ny fankatoavantsika olombelona dia tsotra ihany. Fankatoavana mitady tambiny, fankatoavana mitady tombony. Zay ny antsika olombelona. Vitsy mihitsy amin'ny olombelona ny atao hoe mankato mba tsy hahazo sitraka na hahazo tambiny sy hahazo tombony. Zay ny antsika olombelona. Fa ny an'i Kristy, ny fankatoavana izay ankatoavantsika an'i Kristy dia tsy hoe tambiny fa vokatry ny famonjena izay noraisina. Io zany misy ny atao hoe antony sy vokany. Amin'ny olombelona ny vokany dia vokatry le antony, cause à effet hozy ny teny frantsay. Raha ohatra ka mankatoa zany tsika dia misy vokany eo, effet-any. Hoe mankatoa dia mba hahazo vola kely, manao an'izao dia hahazo vola kely. Fa tsy izay ny an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra dia izao: ny antony dia ny famonjena ary ny vokany dia fankatoavana. Mifamadika tanteraka amin'ny drafitrantsika olombelona. Raha amin'ny herin'ny tenantsika dia tsy vitantsika ny ankatoa, fa amin'ny herin'Andriamanitra dia vitantsika ny mankatoa an'Andriamanitra. Ny fankatoavana dia manome fiadanana, manome filaminana, manome any atao hoe fahatoniana amin'ny lafiny rehetra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tombontsoa lehibe nomenan'Andriamanitra antsika izany. Azontsika atao no tonga tahaka ny Kristy, mankatoa ny fitsipika rehetra ao amin'ny lalàn'Andriamanitra, kanefa tsy vitantsika velively zany amin'ny herin'ny tenantsika, fa avy amin'ny Kristy kosa ny zava-tsoa rehetra izay nomenantsika. Vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiainantsika ka mahatonga antsika hilefitra eo ambany fitarian'ny fanan'Andriamanitra ary handray ny fahamarinan'i Kristy. Manameloka, manapotika, manitsakitsaka ny asa ratsy ny Satana eo amin'ny fiainantsika, ny vokatry ny fahasoavana sy ny famonjena izay omenantsika. Tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, miova amin'ny fanavaozana ny saina, manolotra ny tenantsika ho fanatitra, ankasitrahana sitrak'Andriamanitra. Ary ho hitantsika fa afa-baraka i Satana sy ny firongony satria nandray ny famonjena isika. Mandray ny fiadanan'Andriamanitra isika, olom-bovonjy isika. Raisinao zany afatra izany, ho tehirizitsika izany afatry ny teny fikasana, fampaherezana, fanantenana izany, dia hivavaka isika. Tombo tsara any an-danitra ao, miadana afa-po izahay satria miaina eo ambanin'ny fankatoavana sy ny fankatoavana ny didinao. Sambatra izahay fa ny vonjenao ary mitondra vokatra eo amin'ny fiainanay izany dia ny fankatoavana. Tombo tsara engane izay mba ho zanaky ny fankatoavana, anio ampitso ary mandrakizay ho tanterahana eo amin'ny fiainanay izany, na ao an-tokantrano, na any am-pianarana, na any am-piasana, amin'ny fiarahamonina, dia olo ny fankatoavana satria olo ny famonjena. Ho fiainanay izany noho ny herinao aty anatinay Jesosy eo. Amen.